Cité. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fandarana le 20h15 amin'ity androany ity fandarana iresahantsika momba ny ankehitriny iresahantsika lafin-javatra maro toy ny politika, ny sosialy sy ny zavatra maro ihany koa amin'ity androany ity dia manambahiny ny fandarana Andriamatoa Elia Rabevahiny filohan'ny antoko Otrikafo mpandinika ny fiainam-pirenena ihany koa aktiviste isan'ny matanjaka ihany koa manohitra ny fitrandrahana ny fasimainty eo amin'ny base Tuliara miarabanao tonga soa atao anatin'ny zao fandarana izao. Miarabanareo eto amin'ny M24 TV miaraba ny mpanaraka ny fandarana ny tokantrano ihany koa. Ya, ma hoe eo anivon'ny antoko Otrikafo anao izay Andriamatoa Elia Rabevahiny anomboantsika ny resadresaka amin'ity androany ity ngamba ny momba n'izay antoko Otrikafo izay hoe inona ny tena fototra hijoroany izany antoko Otrikafo izany iza marina moa izany antoko Otrikafo izany. Ya, makasitraka amin'ilay fanontaniana ny Otrikafo neveliko hoe raha-mpanaraka ny sehatra politika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ngamba dia efa ataoko hoe mba maro ny malala ny antoko mba tsy resahako hoe dia teny efa mahafantatra avokoa ny vahoaka malagasy. Ny faharoa dia ny hoe inona ny antom-pisiny, ny tsangakeviny sy ny ohatran'izay dia tsotra be fa ny antoko politika ohatra ny antoko rehetrarehetra ny Otrikafo efa hananika ny 2020 taona zao ny sinda tonga ny volana Novambra amin'ity taona ity satria ny Otrikafo efa nanomboka tamina fikambanana tsotra nanomboka tamin'ny 2010 no niofo ho antoko politika. Raha ny tenako manokana moa zany dia filoha faharoa mitantana ny antoko Otrikafo tao aoriana nalasany ny filoha mpanorona azy dia Andriamatoa Andrianjaka Rajoona zany. Ny foto-kevitra dia mazava tsara izay le hoe fiandrianam-pirenena tsy fakinan-doha tato aoriana izy niampy ihany koa n'ilay ataontsika hoe état de droit tsy tia iniko tsy adika mihitsy le hoe état de droit amin'ny teny malagasy satria samy manana ny fandikana azy dia lasa miteraka resa be le izy. Raha tsorina zany dia ny hoe antoko sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena. Fiandrianam-pirenena no resahako tsy dia tena hiady hevitra be makasika an'izay fa io indray samy manana ny andoritany azy fa le ataoko hoe izay ilay fiandrianam-pirenena izay satria resy lahatra izay hoe raha tsy mijoro sy sarotiny amin'izay le fiandrianantsika izay tsika sarotra ny ampandroso an'ity Madagasikara ity satria izay fiandrianana indray zany mahafoaka be na ny fiandrianana amin'ny lafiny politika na ny toe-karena na ny sosialy izao tsika mihena olana amin'ny lafiny angovo tafiditra ao anatiny avokoa zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny devitra moa tsika rehefa hoe hiditra lalandalina kokoa amin'izay fa zay zany ny ataoko hoe foto-kevitra anankitelo lehibe mazava tsara hijoroana sy antom-pisiny ny antoko Otrikafo. Ya, isan'ny nahafantarana an'izany hoe Otrikafo zany hatramin'izay ao anatin'izay hoe fitiavan-tanindrazana sy fiandrianam-pirenena zany ny fitakianany ireo nosy manodidina ny Madagasikara aiza ho aiza zany amin'izao fotoana izao Andriamatoa Elia Rabevahiny. Ya, verika aloha rehefa miresaka fiandrianantsika tafiditra ao anatin'izay ny tany ampahan-tanitsika ireo nosy malagasy ireo satria mbola ao anatin'ny fari-dranomasitsika. Zao tsika miambo tena mialatsiny fa ataoko mahitsy izy hoe miambo akalaza indray ny fetin'ny fahaleovantena amina fotoana sahala amin'izao dia tokony hipetraka ny fanontaniana hoe tena efa mahaleo tena tokoa ve aloha isika ity sa ambo mibetsaka ao anatin'ilay izy satria raha miresaka fahaleovantena tsika miresaka nosy malagasy tsika mbola ampahan-tanitsika ireo efa 20 taona mahery na fa 13 taona mahery le lazaina hoe nazahoana ny fahaleovantena mbola ny ampahan-tanitsika mbola eo am-pelatana ny frantsay ny toe-karentsika amin'izao fotoana izao fantatritsika hoe iza no mifehy azy ny teny mandraky ty ny androaly mbola sahirantsika ny amin'ny lafiny teny fa ny teny fampianarana eto amintsika mbola ny teny frantsay mbola ny teny anglisy anjorom-bala
lay teny malagasy zany zany tafiditra ao anatin'le hoe fiandrianana avokoa zany tsy midika akory hoe andehtsika tsy hianatra ny tenin'ny hafana tsy rarahan'izay satria tsika miaina am'izao tontolo zao misy fomba fiteny malagasy hoe andrianiko ny teniko ny hafako feheziko zay zany le izy amin'ny akapobeany ka miresaka nosy malagasy ianao misy fampanantenana nataon'ny mpitondra hoe tokony efa tamin'ny fahinina am'roapolo ny volana jona tamin'ny taona 24 io no niverina tamintsika mandrakitia ny androany tsy nisy ny fanazavana tsy fantatra hoe inona ny antony am'izao fotoana izao zao raha ny fandaram-potoana fantatra raha tsy miova isy fiona ny filoha malagasy sy ny filoha frantsais Emmanuel Macron zay raha ny vaovao fantatra moa zany dia ny hoe ny mpitondra malagasy ny filohan'ny Rajoelina no nangataka an'izay fionan'izay isan'ny voaresaka ao ve zay kely finoana ny otrika fa ozy aloha zay hoe am'izao ataontsika hoe toerana misy any Madagasikara latsiny am'le fomba fiteny vahiny hoe position stratégique ny Madagasikara ilaitsika ny verenan'ireo nosy ireo amintsika satria ny sinoa zao ohatra efa manao an'le hoe route de la soie mieritreritra koa ndrosy anina ny frantsay zay efa mahazo vahana eto amintsika mbola mieritreritra tsy hamototra atsika miaraka amin'ny amerikana inona tiana resahana makasika an'izay dia ny hoe na ny famezivezena fotsiny ary eo am'izao tontolo zao amin'ny lafin'ny ranomasina dia tena tokony mahazo tombon-dahantsika raha ohatra haitsika no mitrandraka an'izay ataoko hoe atongeza aveo ampelantanantsika zay hatramin'izao nefa tsika tsy miverina amintsika am'le nosy malagasy tsika tsy sarotiny ny olona no misitraka ny arentsika satria azadino eo amin'ny fifamezivezena amin'ny ranomasina eto ambonin'ny tany dia misy le atao hoe sara ny fifamezivezena na le hoe droit de passage ny fandalovana aty amin'ny faritra-dranomasitsika vokatry ny tsy mbola fiverenan'ireo nosy ireo amintsika dia ny frantsay no mitavana an'izay le hoe droit de passage zay mandrapoviantsika ianao anaiky an'izany raha ny fantatra nefa dia ny hoe reny sambo kelikely eto ambon'ny tany lety rehefa mandalo amin'ny faritra-dranomasina ray farafaratsiny $3000 le kely $3000 firy ny sambo mifamezivezy isan'andro amin'ny canal de Mozambique sy l'océan Indien zay tokony hiditra aty amin'ny kitapo-mbola mpanjakana tsy mbola miresaka an'le fitrandrahana satria le fitrandrahana mbola hodikodin'ny hafa indray ny resaka hoe katsika ve manana ny ento-manana an'izany manana ny teknôlôjia amin'izany ozy hoe tsy zany ny olana ny finiavantsika mitsy ao anatin'le izy fa na ny frantsay io mibodiny arentsika io ary fa angamony frantsay dia manana vola na manana ny teknôlôjia rehetrarehetra hitrandrahana ohatra ny gaz sy ny pétrole amin'ny nosy kely na ny Joint de Nova tsy manana zany angizy mbola mifanaraka amina kompania hafa izy fa maninona tsika no manaiky zavatra sala amin'izany zay zany le tiana resahana hoe le finiavana politika atsika mihitsy no tsy ao anatin'le izy fa raha ohatra tsika tena mieritreritra ny verenan'ireo nosy ireo amintsika tsy nosy zany fa azo atao zany ny otrikafo dia resy lahatra tsy hambaka ny Mauritiana tsika ina tiana resahana Mauritiana navita ny ady tamin'ny anglisy iverenan'ny archipel de Sagos tsy misy basy na dia nipoka iray ary satria izay koa moa le fandrebirebena tsika tsy manana fitaovana tsika ve hiady amin'ny frantsay zay tsy antsony zao ny ady manao tsika amin'ny lafin'ny diplomasia amin'ny resaka fakana allié sy ny karazany mahavita mandresy lahatra tsara nanao ve tsika ny adevitra tsy hoe alohan'le mahavita efa nanomboka ve isika ny mpitondra fanjakana fa raha ny fahalalana azy aloha resaka ny betsaka koa zay hoe io tsy misy zavatra tsy azo atao fa miankina amin'ny finiavana politika ny mpitondra fanjakana io miankina amin'ny firaisankina tsika rehetrarehetra io manomboka amin'ny sehatra politika ny erivelona rehetrarehetra ao anatin'ny vahoaka malagasy satria ny firaisankina ny tena zava-dehibe ao anatin'io resaka io zay firaisankina izay nefa tsy misy ny mpitondra fanjakana no manana ny fahafahana rehetrarehetra afaka mampirahina atsika fa io mampizarazara mampalemy atsika io ne makasika le nosy malagasy hain'ny frantsay no milalao atsika sanatsina atsika ary tsy mirahina amaranako azy mifanohatra nge ny politika ny Emmanuel Macron sy Marine Le Pen mifanohatra mihitsy zany politiquement any Frantsa fa Marine Le Pen mihitsy no miteny tsy azo averina amin'ny Madagasikara eo nosy malagasy ireo ils éparsa moa ny fiantsondry zareo azy satria miantoka ny fiandrianan'ny la Frantsa ajany koa ny adihevitra aizaho aizy tsika amin'izany fa tsika rehefa tsy mitovy hevitra dia tena na ny tombotsoan'ny firenena ary
dia tsy misy miady hevitra amin'izany tsika, tsy misy akory zany tsika mba hoe manambatra hery rehefa hoe mitombotsoa atsika, tombotsoan'ny malagasy ny voakitika fa tombotsoan'ny tsirairay sy ny antoko misy azy mbola nibahana ka raha mbola izay nataontsika mahazo vahana misehatra ny fanaovana politika ianao 100 taona 200 taona tsy verina amintsika ireo. Ya, miresaka an'izay fanaovana politika izay hatrany ianao atao hoe isan'ny tanora tafiditra ao anatin'izany hoe fitantanana antoko politika izany manahoana sy manahoana ny hoe natafidirana teo amin'izay sehatra politika izay Elia be vahiny manahoana ihany koa ny hoe fahitanao amin'ny ankapobeny ny fomba fanaovana politika eto amintsika eto Madagasikara. Ny fiainana moa zany tsy maintsy misy ny safidy, izay le izy raha ho an'ny tenako manokana aloha ny fanaovana politika indrindrandrindra ny safidy ny antokotrikafo tsy resaka hoe kitsapatsapa le izy na hoe misy ataontsika hoe opportunité kely ny sokatra fotsiny dia iny fa nitsofoka fa ny ho anay zany ny fitezana ny politika efa tao an-trano io, izany eo anatin'ny fianakaviana io satria efa nisehatra tamin'ny politika indray aman-dreniko na dia tsy nanana toerana angeza be tamin'ny sehatry ny politika ary indrindrandrindra izay ilay politika ny fitiavan-tanindrazana izay satria mpikambany monument moa dada zany tamin'izany fotoana. Ny fiainana amin'ny ankapobeny eo an-trano dia politika na amin'ny sakafo na mba misy fotoana kely ifampiresahana iny zany zany isan'ny namolavola. Dia ilay faharesen-dahatra koa hoe afaka ataony ny mampandroso an'ity Madagasikara ity miainga ny zavatra misy eto efa tato anaty satria fony tany an-dakilasy ange dia betsaka ny mpanabe miresaka an'izany hoe manana ny harena rehetrarehetra tsika, manana ny manam-pahaizantsika efa mahagaga ilay firenentsika dia izao mbola tany amin'ny ambaratonga faharoa zany zany koa zany isan'ny nanefy dia ny hoe fanahoana tokoa moa dia io koa izay ilay ataoko hoe ny fiainana tsy maintsy misy safidy io dia nieritreritra zany hoe hanao inona tokoa moa zany handalo eto amin'ity fiainana mandalo ity satria indray mandeha antsika ny mandalo eto tsy eritreritra afa-tsy ny tombotsoan'ny tena sy ny fianakaviana sy ny tokantrano ve fa mahita an'ilay firenena dia hoe aleo mandray andraikitra izay zany le izy ny otrikafo hatreto za zany tsy mbola niditra na nanatevin-daharana ny toko hafa ankoatran'ny otrikafo satria izay zany no mifanaraka tamin'ilay faharesen-dahako le foto-kevitra anankitelo ifandresahako teo ireo dia niditra tao anatin'ny antoko. Niditra tao indray moa zany dia ohatran'ny olona rehetrarehetra nanomboka tamin'ny farany bitika indrindra nanomboka tamin'ny fampandrosoan'ny olona teny ambavady mba ndroso kely dia tao ambaravarana indray dia niakatra tsy kelikely teny nipetraka vetivety koa moa ny fifampitokisana teo amin'ny tena sy ny mpitantana ny antoko tamin'izany fotoana izany miaraka amin'ny birao mpitantana dia rehefa hitan'ny mpiara-mitolona zany le zavatra atao dia ireo ndresy lahatra hoe afaka metrahana andraikitra sy adidy dia nanomboka tamin'ny toera tamin'ny 14 kongresy ny otrikafo 14 volana oktobra raha tsy diso teny Ambohipo no napetraka andrafitra ny baofoibe voalohany amin'ny mahatompona andraikitry ny serasera. Tamin'ny 14 nisy mini kongresy indray ny antoko nanomboka teo napetraka ho mpandrindra ny antoko moa zany na sekretera général taoriana ny fahalasany filompanorona moa zany dia vao maika ny antsoroka izay ilay mahampandrindra ny antoko izay dia tamin'ny kongresy farany teo tamin'ity taona ity fa 13 sy 14 volana aprily metrahany namana rehetra fitokisana zany hoe hitantana ny antoko dia mitantana ny miandraikitra moa zany ny fitantanana ny antoko amin'izao fotoana izao tsy mora le izy tsy mora satria ity tontolon'ny politika ity dia tena ampaletretena ny resahana hoe sehatra maloto ny safidiana hidirana satria le atao hoe mpanao politika amin'ny ankapobeny olona tsy hitokisana olona fetsifetsy ny eny anivon'ny fiarahamonina renao zany somary sahirana indraindray satria rehefa mpanao politika zany vitsy ny matoky anao tena aloha le izy tsorona sala amin'izay nefa kosa izay hoe matsiary manana didiny tena matsiary manana andraikitra tsy handeha hiambo mihitsy hoe hanovan'ny tontolo politika miambo raha miteny an'izany fa ny hoe mba miezaka kosa mba miezaka zany hoe mba tsy hanao tsy mety fanaon'ny hafa sahirana hiteny hoe ezaka no modely fa ozy hoe arak'izay maloto le sehatra izay dia ezaka zany le izy hoe ahoana no mba ahafahana tsy hanara-davahana hanao ny tsy mety fanaony teo aloha rehetrarehetra satria izy ity koa raha vao tsy mahary bokeny ianao ozy le fomba fiteny
raha vao tsy maharitra ny mena miraviravy indrindrindra moa zany ny ohatranay de hoe tanora misehatra ny politika tsy tanora mpanefoefo dia everiny hafa fa mora zany no hono tenenako azy hividy anao satria raha ny zava-misy ato amin'izao fotoana izao hoe vao manao politika izay dia ohatran'ny hoe fitadiavan-tseza foana no ao an-tsain'ny olona mahita an'izay hoe mpanao politika izay indrindra ny tanoranora amin'izao fotoana izao. Tsy diso ilay fomba fijerin'ny olona sy fanamarihana satria izay foana kosa amin'ny ankapobeny zavatra nisy matoa manao politika dia tsy mieritreritra fa-tsy ny tombotsoan'ny tena zay na ny antokony tena na ny fianakavian'ny tena fa milaza miara-mahita angamba aloha zany fa raha ny otrikafo hatreto amin'izay le hananika ny 20 taona nisy in'izay dia tena mpanetretena ny lesahana azy la lehibe ny fokotany ray ary tsy mbola nananana safidy anefa aloha zay zavatra zay satria zany zay resy lahatra amin'ny hoe ny fitondrana ny firenena dia tsy tokony hokosendasendra fa mila fiomanana io amin'izao fotoana izao zany mitantana ny antokony tena efa mieritreritra kosa hoe ahoana indray ary zany no ahafahana mamadika na manapirofo amin'le hoe le foto-kevitry ny fianginan-doha sy ny fiandrianam-pirenena afaka mpandrosoana ny firenena dikan'izay zany efa mieritreritra hiditra amin'sehatra ny avoavo kokoa hoe ndao ary mba hiezaka indray zany aka na dia apahana fahefana ary mba ahafahana manapirofo masom-bahoaka hoe azo iainana ange le foto-kevitry ny otrikafo le hoe tsy fiankinan-doha sy ny karazany da teo aloha izy no resahana fotsiny zay zany midingana misy amin'izao fotoana izao ahoana no isehon'izay ahoana ny atongavana amin'izay hitatsika eo moa zany le izy fa eny atenatenany eny ianao da veriko ihany hoe tsy ny mpanome toerana akory ny tsy mbola nisy na ny hoe kôtikôty alatsina amin'le fomba fiteny tsy mbola nisy efa nisy zany ary ataoko hoe nianga tamin'ny tolotra majinika indrindra ny proposen'ny hafa ny otrikafo ataoko hoe ny faran'ny ambony indrindra dia nitoeran'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ny fitondrana tetezamita fitondrana ny rajoelona efa nisy zany fa zay le ataoko hoe tsy lay toerana akory ny lavina na olana fa misy fepetra ihany kosa tsy maintsy apetraka dia mazana moa zany renyle mieritreritra hiara-iasa amin'ny otrikafo ireny mpitondra mpanjakana aika izy zany rehefa hiara-iasa aminao dia veriny ohatran'ny hafa ihany ianao dia zay tiany atao no atao ka eo amin'izay tsy hitovizan'ilay fomba fijery satria izay kosa mieritreritra hoe misy foto-kevitra misy hevitra tsy azonay andeferany dia raha ohatra tsy mety amin'ilay mpitondra iny mipetraka izay zao fitondrana misy zao itsika manoloana ny aina aman-jery fantatry ny zareo tsara raha manaraka ny fandarana izy inona avy ny tolotra efa ny proposena ny otrikafo apetraka foana hoe tsy hoe mandanylay izy akory tsy mandany fandraisana andraikitra fa raha ohatra kosa ho sary bakoly dia tsy miditra amin'izay aloha zany ny otrikafo fa raha ohatra tena vonona hiarahanavitra ny Madagasikara afaka atao tsara zavatra sahala amin'izany fean'izany dia ny hoe betsaka ny mena miraviravy raha ohatra ianao tsy maharitra an'izay raha ohatra ianao tsy mieritreritra fa tsy ny tenanao fa dia manjanaka ao ny antokonao dia ozy hoe efa mety tsy sahala amin'izao tsony dia nampanetretena ny resahana an'izany fozy kosa hoe ahoana ny momba n'ity Madagasikara ity manahoana ireo vahoaka malagasy mitrongo voaomana 700 mahery tsy anasa sy ny karazan'ireo ahoana ny momba an'ireo ka raha hitovizana izay fomba fijery izay 100 tsy misy ozy hoe raha mba misy apahany betsaka hitovizana tsy mandà an'izay fiaraha-miasa zay ny atao amin'ny otrikafo tao am-pifidianana ity taona 2024 ity Elia Arabe vahiny sarotsarotra ny tsy resaka an'izay fifidianana izay nareo ve andray anjara satria eo ny fifidianana filoham-pirenena tsy adinoina ihany koa ny fifidianana ben'ny tanàna izay tapotra mialohan'ny mandat-ny filoham-pirenena ia da io amin'ny mantoko ny antoko tsy maintsy mieritreritra n'izay le resaka fifidianana izay ahoana ny etrehana azy androtsaka ve anoana ve hiara-iasa ve iny ny vitatsika eo fa ny afaka resahana fotsiny hoe rehefa tonga izay le fotoan'izay zany dia tsy maintsy miroso amin'ny fandraisana anjara ny otrikafo sahala amin'ny fandraisana anjara ohatra tamin'ny communal tamin'ny farany teo teto Antananarivo renivohitra ny filoham-panorona ny otrikafo ihany koa nge tamin'ny taona 13 sy 14 raha tsy diso zay ny fifidianana communal ny alohan'ilay netrehantsika farany teo efa niomana tamin'ny fandraisana anjara nge zay napalahelo moa tamin'izany fotoana zany ny bloqué ny seni ny dossier anay dossier de candidature satria nylazaina hoe tsy naloa caution
nefa ianao manana tike mazava tsara zao avy any amin'ny trésor na nlehavana an'le caution fa leto amintsika moa zany rehefa ataony mpitondra hoe mainty io fotsy io de zay io, rehefa ataony fotsy io mainty io de zay io, mitady ny fomba rehetrarehetra zay iverenan'le caution fa hatrany amin'ny fitsarana mandraky ty ny androany any iny dikan'izay zany le fandraisana anjara ny otrikafa ny fifidianana no mbola teo ary filompanorona efa nieritreritra an'izay foana zay de ny am'izao moa hitatsika eo fa am'izao aloha zany ny position politique ny otrikafa manoloana le fifidianana de mbola mazava tsara hoe tena io ve ny vahaolana aloha am'izao zavatra misy iaina ny fireneny zao satria averiko foana mana zay fa oloharanona crise indray mandeha indray io fifidianana io raha ohatra tsika tsy mitandrana iny zay fitandreman'izay andao aloha ifampiresaka andao aloha ifampiresaka ao anatin'le fampiresahana samy mananeviny misy manao hoe teteza mitandray ve zany zay ny hevitray andao aloha ifampiresaka betsaka ny zavatra tokony alamina satria adidy ny otrikafa no mamerina hoe ny crise rehetrarehetra teto amin'ny firenena inge nanomboka 2.7 hatramin'ny 7.4 ka taoarinana fifidianana foana na le hoe crise post électorale le ambony be ny herijika iverenan'izay amin'izao fotoana izao zay no mahatonga anay miteny hoe aleo aloha eloavana fampiresahana le izy miresaka tsika lalàna amin'ny feny fifidianana lalàna amin'ny feny fifidianana ho satria tsika hatramin'izao miteny vahiny tsy mbola manana n'le atao hoe code électoral akory loi électorale no misy eto zany ny adevitra rotra ny otrikafa hoe andao mba haresahany zany e andao mba hiadevitra aloha ahoana ny ananatsika code électoral tsy miovaova e sahala amin'ny hoe code mahakasika ny fahasalamana ny ranomasina ny circulation serasera fa manino de tsika tsy mety manana code électoral mihitsy hatramin'izao fotrany hoe isaky ny misy hisy fifidianana de ny mpitondra ny manova zay tia novainy eo na ny mpitondra ny tsy manova ny lalàna amin'ny feny fifidianana io satria mety aminy ohatrany lazain'ny premier ministre lehibe ny gouvernement tafarany teo hoe tsy hanovany io zareo satria mety amin'zareo mety amin'zareo fa mety amin'ny vahoaka malagasy hoe ampilamina ny firenena ve zay le resahanay hoe andao aloha jereny zany rehetrarehetra zany e tsy mbola hampitatra le zotra-pifidianana indray ve zay fitakiana fifampiresahana zay tsy efa tara loatra ihany koa ve safidy io mamerina tamin'ny 2024 ny otrikafa tao anatin'le hoe ACFI na le hetsika ho an'ny fanorenany fotony mbola ohatran'izao ihany koa ny hevitra hoe andao aloha ry zalahy lamina le firenena andao aloha mba hanana code électoral unique mialatsiny amin'le teny vahintsika tsy miovaova tsy ovaovainy zay mpitondra misy eo afozy ny mpitondra tamin'izany fotoana hoe zay aloha zao ny eto mety aminay io de aloha andeha fa rehefa aveo le izy nandeha ry zareo kendan'le valo isan-jato ry zareo vao sahirany mova tsy ry zareo indray amin'izao fotoana zao ny miara mitaiky aminay hoe andao asina fampiresahana tokoa mialohan'le fifidianana dozy tsy sanatria kory andeha ifandatsy voza hoe andraisana lesony zay reo ara tsy neny tamin'izany fotoana teo amin'ny toerana zao izy efa mba tonga saina hoe aloha siny zay fampiresahana zay inona moa no maratsy an'izay satria na tiatsika na tsy tiatsika crise no ateraka io fifidianana io zay ve nondrasantsika sa aleo alamina teny zao ho anotrikafa aleo alamina teny zao mba tsy hirosotsika amin'izay crise vaovao satria tsy zaka ny firenena tsony zany resaka maromaro moa zany zao na hoe vaovao maromaro no fanindran-dalana amin'izay fiandrasantsika ny fikarakarana fifidianana izay eo ny resaka hoe teteza mita izay vaovao mandeha mihodina any ambadika any misy ihany koa ary tena mafana amin'izao fotoana zao ilay fikarakarana an'ilay hoe charte de bonne conduite izay karakarain'ny au nivon'ny FES sy ny vondrona européenne aiza ho aiza ny toerana misy an'ny otrikafo manoloana izay charte de bonne conduite zay miany miteraka resabe tokoa moa izy iny zay fantatra hoe ny karakarainy fondation Frederic Ebert Stiftung ny NFES sy ny vondrona européenne iny moa zany de mazava hoe charte de bonne conduite ny resaka atao zany hoe zareo zany efa mieritreritra hoe tokony izotra makany amin'ny fifidianana antsika folo ny nasaina atao tsy isan'izay ny otrikafa betsaka noho ny menimenina ny otrikafa tsy mba isan'ny nalahelo hoe satria tsy voasa tsotra be ny antony vondrona européenne sy ny fondation Frederic Ebert no mikarakara azy zay fantatritsika zany vondrona européenne zany manahoana fantatritsika ihany koa ny position otrikafa manoloana ny sehatra iraisam-pirenena ao zay hoe na tsy voantso tamin'izy ary zay tsy gaga amin'izany satria fantatry ny rehetra nge fantatry ny FES fantatry ny vondrona européenne ny fomba fijerinay manoloana ny fifandraisana amin'ny sehatra iraisam-pirenena
ka zay zany tsy mba isan'ny ady sisika na sarotiny amin'izany ny otrikafo manany antony kory zareo hoe reo folo reo no nasainy zay tsy hidiranay lalina fa ny ady hevitra petraka fotsiny sy fanontaniana dia ny hoe firy moa zany zay karazana sarita sy fifanarahana efa natao teto zay fa izany nanaja azy ary raha iresakytsika le hoe folo nasaina tsy ny akamaroan'ireo ve no ny fandimbo nitondra ny firenena teto napotika ny firenena sahala am'izao tena mialatsiny aho fa mahitsy le izy de izy hoe ireo ve androany no heverina vondrony européenne sy ny fondation Frédéric Ebert hoe mpanome lesona ny mpanao politika malagasy na ny vahoaka malagasy ka hoe ndao reo no ampanaovana sarta de bonne conduite tena fomba fijery mahitsy ny otrikafo tsisy hoe fankalanan'iza siza betsaka ny fifanarahana efa natao teto ny rahana tam'ireo fizana naja azy na io le sarta ho atao hoe mino ve tsika fa hanaja an'izay avokoa reo folo reo zay zany no atevitra atao makasika an'iny zao reo ne no niarany tantana tam'le hoe feuille de route amin'ny transition fa firy tam'ireo no nanaja an'le feuille de route mananevitra zay makasika an'le feuille de route efa nasehoanay tsy fakasitanay azy fa tiana resahana fotsiny hoe tsy mialatsiny ahy tsy tsara toerana nome lesona ny voaka malagasy ole antoko folo reo ny farany makasika an'izay de ozy aho hoe le izy ane raha miresaka fiainam-pirenentsika raha mbola misy na de ray ary erivelona eto amin'ny firenena ahilika ao anatina processus everina hoe dediavana vahaolana ho an'ny firenena tsy mety foana zay tsy mbola mirona makany an'le fifidianana satria zany ny vondrony européenne sy ny FES efa manosika atsika makany amin'le tsy maintsy irosona ny fifidianana matoa efa mirosany hoe aleo asiana ny sarta de bonne conduite zay izy notrikafo hoe tena asoa ny firenena ve zay marina fa manao ny asany zareo tsy fanomezantsiny vondrony européenne sy ny FES voza hoe raha le situation misy eto amin'ny firenena ny jerentsika tena zay fifidianan'izay ve ny amahaolana tena le sarta de bonne conduite ve ny maiky am'izao nisy moa ny fanatsony zareo zany tatoarina ny amin'ny hoe ifampidinihana makasika an'io ny anaovana soni makasika an'io tsisy an'nandray anjara ny otrikafa satria io zay hoe matoa le folo nasaina vitany zareo iny ka zay kosa ve ianao zavatra efa masaky ny olona ny andeha iverenana hoe dikevitra ho azy hovaina indray ve iny sa ho azy iverenana hoe dikevitra indray ve iny firenena ny resaka eto zay ve tsy tokony ho tsapatsapaina ohatr'izany ny fitondranany firenena zavatra efa ny dikevitra ny folo maly no andeha indray metina ambony latabatra etsonany rehetrarehetra ozy hoe matoa reo no nasaina mavita an'izy zany reo ninonino no vokany eo de izy hoe aleo adidy sy andraikitra reo le folo nasain'reo sy ny mpanasy zay fa ny otrikafo aloha de tsisy any namaly ny antso amin'ny hoe verenana ifampidinihana makasika an'le sarta de bonne conduite sady feziko am'le hoe ny nay tsy mbola nizotra mpifidianana zao aloha namaika fa tokony alamina aloha ny firenena hatramin'izay ny vondrony européenne fantatritsika hoe isan'ny mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny fikarakarana fifidianana ohatran'izao raha ny zava-misy tao anatin'izay volana vitsivitsy zay ohatrany hoe mifanohitra ihany zavatra ataon'ny vondrony européenne satria teo alohaloha kely teo ny maso ivony vondrony européenne Isabelle Delattre laza fa vonina anohana n'ilay hoe teteza mita eto Madagasikara raha toa ka misy zany amin'izao fotoan'izao indray manosika makany amin'ilay hoe charte de bonne conduite tsy ohatrany hoe mifanohitra ihany ve zavatra ataony ankilan'izay tsy ohatrany hoe fitsabahana amina raha tokantrano Madagasikara ihany ve zany amin'ilay fiandrianam-pirenena resahantsika sy voizy ny antokotrikafo foana isika ane no tsy mbola mety tonga saina mandraky teny androany fa atsika nge mila mametra-panontaniana sy ny tantara koa nanamarina an'izany fa rehefa mikorotana ty moa ty Madagasikara ty de izy no misitraka ny tombontsoa voalohany moa ve tsy ny avy any ivelany faharoa de izy hoe tsika ve de tena mieritreritra fa zany vondrony européenne zany na ny hafa de mieritreritra hoe ny lamina ny Madagasikara za tsy manome tsiny an'zareo tsy manome tsiny an'zareo fa anjaratsika no mila mijery tsara firy ny fifanarahana efa ny fanaovana tamin'izany vondrony européenne zany fa ozy hoe tsika moa zany ny akamaroan'ny mpiseritra politika mbola manaiky le rebrebeny ny avy any ivelany rehefa ny avy any ivelany miantso de miazakazaka avokoa fa rehefa ny otrikafo miteny hoe ndoro zalahy tsika mba hiaraka hiady hevitra hijery ny asoan'ity fireneny ty inona koa zay nareo zay ny manahirana eto amintsika raha mbola zay ny fomba fanaovantsika politika tsy ho tavavoaka tsika tiako resahana am'le hoe iza mahazo ny verenako iny mahazo tombontsoa rehefa mikorotana ty fireneny ty fiza moa zany ny tena mandroba ny re-pirenentsika eto raha tsy resaka fotsiny ny azan-dranomasitsika iza ny tena mahazo tombony iza ny vidin'ny tao antsika 200 hatramin'ny fitonjato ny kilao izy
vondrony eropeana ane zany iza no misitaka ny azan-dranomasitsika eto tsy lesahako zavatra hafa vondrony eropeana e vondrony eropeana tiako resahana le firenena mikambanao anatin'ny vondrony eropeana reo nge no tena manao foana le accord de pêche atao isaky ny fitondrana mifandimbeto e dia reo no mahazo tombony satria maninona atao le accord de pêche rehefa aveo nareo ampinay fifidianana ampinay mifanaovandalana ampinay an'izao zay fa maninona tsy arentsika ny anaovantsika amin'izany averiko ihany tsy manome tsiny ny vondrony eropeana fa ny mpitondra ny mila mieritreritra ao anatin'le izy ho anay zany dia any ka averiko ihany hoe raha mieritreritra hoe ny avy any ivelany ny tady ny asoan'ny Madagasikara dia tena manofy itsika rehetrarehetra fa firenentsika ity anjarantsika ny miezaka mandamina an'ity ary ozy aho hoe farany makasika an'le oetimanana ny fifidianana tsika ve dia tena tsy mahavita fifidianana tokoa raha tsy ampian'ireo e ary ny fanampian'ireo atsika ve na ny fitsabahan'ireo amin'le fifidianana eto amintsika tena mampilamina ny firenentsika tena mampadio ny fifidianana eto amintsika fa iza no miteny amintsika fa reo manampy volantsika ikarakarana ny fifidianana io ka tsy manana ny olona tiany apetraka hiaro ny tombontsoany eto izy tsika ny mahasamandahany zany dia mandra-poviantsika no anaiky an'izany hoe ny marionnette ny vahiny foana no hitatana n'ity firenena ity zany ny lafin-javatra tokony hojoroantsika fa raha mieritreritsika hoe tsisy ninona tao eto raha tsy rahana amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia hoe tsy hanao ininona ny atsika tsy hanao ininona ny atsika ary tena resaka fotsiny le fitiavan-tanindrazana resahantsika fa tsy tena misy resy lahatra amin'izany zany le akamaroany le mpisehatra politika tsy manana no avy mive zany le tena hoe fiandrianam-pirenena io ndray nge tsika ny otrikafo aloha dia izay tsy mampitovy tena amin'ny maty maty ihany no tsy manana fanantenan'izany fa raha mbola eto tsika tokony hipetraka foana ny fanantenana fa zay le hoe mandra-poviana koa nefa zay anjaratsika no miady an'izay tombontsoa ny firenena zay satria telo ambin'ny polo taona zay ampy kosa zay tsy resaka ny fanjanahantany aho zany fa ny naha repiblika atsika ampy zay andao raisina tanana lay fiainam-pirenentsika miresaka tetezamita ianao teo tena mialatsiny a ny tantarany tetezamita teto amintsika ny ratsy fa ny tetezamita ane tsy voatery ho ratsy raha ohatra ka tetezana hiampitahtsika amin'ny hoe rafitra anankiray ny ravana epita amina rafitra ray vaovao azahono ny mpiray-tanindrazana tombontsoa oza hoe inona ny olana zay zany ny anay no fepetra ao anatin'le izy fa raha tetezamita hiara inana fotsiny kosa sahala misy hatramin'izay oza hoe zay le tsy mety fa raha anovany zavatra misy tsika ahoana no ananatsika code minier tena mifanaraka amin'ny malagasy mba ahafahantsika misitraka ny harem-pirenena raha ao anatin'ny tetezamita ny amola volantsika zany za tsy miteny ho vita ao anatin'ny tetezamita fa ao ny amola volantsika amin'izany inona ny olana ahoana no ananatsika n'le code électoral resahana tsy miovaova teo ahoana no anovantsika ny lalam-panorenana mampifandrafo sy mampiady atsika io satria manahirana koa le lalam-panorenana zay zany le izy ao anatin'le tetezamita ny fampiresahana sy ametrahana ny hoe tena tsy maintsy mila seniva itsika raha ikarakara fifidianana ahoana le juridiction d'exception be de be mila tsiny amin'ny teny vahiny eto amintsika ireo asezia aho hoe mandrakity ny androany iza no mpitondra nanao ny tsy nety teto ka voaenjika fa maninona tsika ny tsy afaka satria ve manao politika satria ve mitondra fanjakana dia tsy afaka ho tsaraina amin'ny tribonaly tsotra ohatrany malagasy rehetrarehetra satria ve mangalatra miliara dia tsy mendrika azy mifonja fa rehefa mangalatra koraino satria tsy ninana ny zanany dia reny ny mendrika fitsaram-bahoaka mendrika ny fonja zany zavatra rehetrarehetra zany manahoana ny relance économique io zao tsika manana olana mijirama ahoana ny ampiasana ny harem-pirenena eo ny tsy mororo nefa tsika lasa hoe metehatra amin'ireo le fournisseur ny jirama amin'ny resaka fiolon'olo ahoana ozy hoe raha tetezamita hametrapetraka n'izany zavatra rehetrarehetra zany sationa ny resahako osy kosa hoe inona moa no maharatsy an'izany fa raha hiara inana fotsiny dia tsy meko tsiny ny vahoaka malagasy raha ohatra ka marisarisa amin'le izy olana tena isan'ny hoe goavana tsy mety ahitamba olana mihitsy hatramin'izao ny olan'ny angovo eto amintsika efa natsidika kely ihany teo moa ny resaka jirama fa ny ataontsika hoe olan'ny angovo amin'ny akapobeany satria tafiditra ao anatin'izay na ny solika hoentina mifamezivezy ho an'ny fiara sy ny fiara fitaterana sy ny rehetrarehetra raha nanantsika olana hatramin'izao eto Madagasikara inona ny tena mety hoe vahaolana inona ny tena fototry ny olana raha ny fahitanareo antokotrikafo azy fototry ny olana na ny resahako voalohany
satria ny mpitondra fanjakana antsika voafatotra nanomboka tany amin'ny eritreretany hoe hitondra na hilatsaka hitondra ny Madagasikara hilatsakovidina zany ividsika ve fa reny resa be hoe 180 millions de dollars no volana ampiasain'ny mpitondra ankehitriny na lany azy hoe veritsika ve fa tsy mamatotra ny firenena zany de veritsika ve fa vola tany am-posiny ilay filoha amin'izao fotoana zany sy ny ekipany fotsiny fa ny mpamatsy an'izany no fanaraka aminy mamatotra an'ilay firenena tafiditra ao anatin'izay ny lafiny angovo azadina nge fa raha miresaka ny jirama tsika averina foana hoe ny jirama nge tamin'ny repoblika faharoa tafiditra tao anatin'ilay orinasa be deaibe tokony isy tany fanjakana na le hoe passe programme d'ajustement structurel tokony privatisena privatisena ny solima privatisena ny banky akoatra ny hafa tondra tombotsoa atsika ve ny ara Madagasikara potika tamin'ity fitondram-panjakana ity efa privatise koa izy iny fa tsy ny ofisialisena fotsiny zay zany le farany io ny faraparany orinasa jirama ny tena marina tiany zareo potehana le orinasa jirama satria tiany vahiny reo le manana zom-pirenena frantsay ny akamaronina ny karany eto amintsika ireo ho fehezina ny sehitry ny angovo eto amintsika ireo nge ny manao ny investissement be deaibe amin'ny lafin'ny angovo eto e zany hoe misy tanjona privatisena jirama misy tanjona satria isika rehetrarehetra zao dia ataony fomba ankalatsika ny orinasa jirama de am'izay rehefa tsy afapotsika amin'ny lafin'ny kalitao men'ny jirama de isika ihany teny hoe de privatise eo ihany zay no andrasan'ilay mpitondra fanjakana sy ro le kompania tsolika piraipetsapetsa miaraka am'ireo zatsy averiko ihany tsy manome tsiny ny vahiny na manome tsiny an'le kompania tsolika na manome tsiny ny arifraise na manome tsiny ny tozy green satria isan'ny fournisseur ny orinasa jirama avokoa reo mpandraharaha reo dika zay mitady ny tombotsoan'ireo fa isika manahoana no andeha anaiky ny fepetra maloto apetraka ireo andeha anaiko naovan'ireo kolikoly amina vola kely de hivarotra ny firenentsika za zany tena toko mahitsy be le izy hoe tianao potehana tianao privatisena lay orinasa jirama de inina tsy tetiavana vahaolana tsika ve de tsy mba manontany tena hoe resaka menaka mavesatra ny olana milord de nereo le kompania tsolika anakefatra reo ny zovelany loha laharana ny hoe satria tsy voalohanareo aloha ny volanay de zay tsy anome menaka mavesatra anareo fa totsika inona fotsiny le vokatra tsy miroro zay efa mivoaka zay efa misy vahiny orinasany vahiny efa mividy efa mampiasa an'le izy efa natao ihany koa ny andrana efa natao ny fanady adina fa afaka ampiasaina tsara amin'ny groupen'ny orinasa jirama reo fa maninona ny tsirosola le izy zay no mahatonga anay mipetraka izy satria ve tianareo privatisena le orinasa ny faharoa miresaka gazole anao teo miresaka essence eto de miteny io menaka mavesatra tsy miroro inge azo avadika essence azo avadika gazole azo avadika kérosène amin'ny alalan'ilay teknôlojia hoe krakinina katalitika karazana raffinage kely zany izy io usine de raffinage kely zay tsy andanina vola be efa natao koa ny fanadidina miodidina ny 15 à 20 millions de dollars io de mavita an'izany fa maninona ny tsy atao akoatran'le menaka mavesatra zany raha ahodina io de mahazo gazole tsika mahazo essence tsika mahazo kérosène tsika efa vita hatramin'ny kajy hoe afaka atao tsara ny manena ny vidiny gazole sy ny essence ny prix-ny amin'ny pompe ho 10 isan-jato latsaky ny vidiny amin'izao fotoana io afaka atao zany no varotra eto essence ho 510 na 410 ariary étude efa vita zany fa tsy hoe nyotrikafo no mamorona an'izany anananay zany dossier zany vokatra avokoa zany amin'ny fampiasana le menaka mavesatra tsy miroro zany hoe tsy ny olana jirama ihany ny voavaha fa na ny toekarentsika amin'ny akabeany amin'ny alalan'ny sarany essence sy ny gazole zany fa maninona ny tsirosoana satria ve mahasoa ny firenena satria ve mahasoa ny vahoaka malagasy satria ve tsy azahoany reto lay fournisseur ny jirama sy ny fournisseur ny angovo eto amintsika reto tombony le izy de tsy atao satria ve tsisy kolokolo miditra ny aposin'ny mpitondra fanjakana de tsy atao zay zany io lafin-javatra io ko ozy hoe ny mpitondra fanjakana mihitsy ny tsy manana finiavana politika navitra ny firenena fa nytiny zareo ny varotana n'ilay orinasa jirama zay minoa ianao fa raha ohatra io sanatry io privatisena io tsy miroro ihany nge no ampiasain'zareo de ho ataondry zareo zany zavatra n'le sahany miotrikafo zany de izy ihany
zay mpividiny orinasa jirama ihany no anodina ny menaka mavesatra tsy mororo io lasa gazole essence pétrole kérosène resahako teo dia etotsika mitazana fotsiny akoatran'izay dia tsy miroro ny faikan'izany ange mbola lalany eto amintsika potika avokoa resaka vondrony européantsika teo dia raha vao tsy menondreo volontsika ilay ny banque mondiale tsy vita ny lalana petrapotsiny koa nge ny goudron ao fa maninona zany nantara tsy ampiasaitsika tena tsy azo zany le izy hoe inona ny tian'ilay mpitondra fanjakana ho atao koa zay hoe misy vahaolany zany a tsy hoe hamahana ny olona ny jirama ihany fa ny angovo amin'ny akapobeany mihitsy fa maninona ny tsirosoantsika eo zany no manahirana ao anatin'ilay izy dia zay ny resahako hoe satria ve nareo voafatotra tamin'ilay fifanarahana nataonareo tamin'ny alohan'ny volana ampiasaina tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny fifanarahana maloto ao anatin'ilay orinasa io satria ao anatin'ny orinasa jirama koa nge ka misy contrat tena mamoetra be dia be isan'ny mamotrika n'ilay orinasa mividy lafo ny jirama dia mivarotra mora fa akoatran'le hoe mividy lafo mivarotra mora isan'ny zavatra misy ao ny groupy menozala hofainao nge ny akamarony tsy mandeha na mandeha ray volana akory dia mikatso hoe nefa tsy maintsy aloha ny io fa zava-misy hitantsika ihany koa zao amin'izao fotoana izao nisy fotoana ny fatapahan-drano lava renireny misy an'ireny le karazana citerne ngezabe reny apetraka amina point maromaro isaky ny tanàna hofainy jirama izy reny nefa ny amin'izao fotoana izao tsy miasa ntsony fa nofa ny aloha efaina isam-bolana dia ny olana ny ainanay any amin'ny faritra atsimo efa 30 taona lasa tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao firenena miemoka zany tsika dia mieritreritra mieritreritra ilay mpitondra fanjakana fa mety zao zavatra misy zao zay hoe le izy betsaka ny zavatra azo atao ary vahaolana miainga eto amintsika eto avokoa fa lay finiavana politika ny mpitondra fanjakana mihitsy tsy misy ka anjarany voaka malagasy no mieritreritra zany hoe niotrikafo zany hoe sady mitsikera no mandefa sosikevitra ihany koa alefa ny sosikevitra satria io zay hoe tsy voatery iandry ny fahatongavanay ny fitantanana ny firenena le izy fa vahaolana ho an'ny firenena ho an'ny voaka malagasy dia omena hoe zany anie zavatra tionan-javatra azo ampiasaina raha tsy voafehinareo manontania fa raha ho an'ity fireneny ity zarainay ny hevitra sahala amin'n'izarahana azy eto amin'ny aina aman-jetra zany zavatra resahako eto zany anie betsaka amin'ireo teknisianina ny jirama io nge ny namanay mifampiresaka aminay isan'ny mandefa n'izany sosikevitra zany manome ny adihevitra manome ny dossier makasika an'izany zay efa mipetrapetraka tsara zay hoe raha tena te hanavitra ny firenena reo omenay zany tsy mitazona an'izany zay tsy mitazona an'izany rehefa asoan'ny firenena fa tsika moa misy ny angovo azo avozina eny mariny zany fa voafetra ihany ange ny vitan'izany panneau solaire zany voafetra ihany ny vitan'ny rivotra zany fa mpanantenana nataonareo ametraka zao mégawatt hanavitra ny jirama fa zao aloha cobra ny malaza zay tsisy ny resaka cobra zany mihitsy tamin'ny fampelezan-kevitra aloha za aloha tsy naheno an'izany hoe nampanantena ny foloha hoe ho zaraina cobra avokoa nareo zay le cobra koa raha mbola antarika hoe marché aniza moa tsy dirantsika lalina izy ny tena mahazo tombotsoa amin'ilay cobra zany ange ny zavatra mamoetra eto amintsika eto ka iverenako hoe amezako azy io tsy mororo io vahaolana miainga amin'le hoe tsy fiakinan-doha andao ampiasaina io io tsisy adihevitra ntsony hoe ahoana ny hitrandrahanan'io ohatriny andao ampiasaina io fa kosa mazava tsara hoe mahazo tombotsoa tsika rehetrarehetra ny voaka malagasy zany mba tsy atao ohatran'ireo fitrandrahana vaventy fa misy eto amintsika zay tsy ahozahono ny firenena tombotsoa reo zay zany amin'ny akapobeany no everinotrikafy hoe vahaolana ho an'le angovo misy vahaolana io fa tiana hopotehana tiana ho amidy le orinasa jirama dia tsy rosony zay vahaolana zay hivadika lafin-javatra hafa kely tsika Eliarabe vahiny satria isany tena nahafantarana anao ihany koa akoatrany hoe mampitarika ny antokotrikafo anao ny fitariana ny fanoherana ilay fitrandrahana fasy mainty ao amin'ny base toliara amin'izao fotoana izao aiza ho aiza moa zany zao zay toedra raha izay amintsika amin'ny teny zao rehefa miresaka n'le orinasa base toliara moa zany dia mipetraka indray filoha-lefitra ny fikambanan'ny masikoro arivolahy na hoe fikambanana na fima zay satria ny tenako zany ny filoha-lefitra ao ny fikambanana fima zany isa mijoro fikambanana masikoro io manohatra ny orinasa base toliara satria tsotra be any faritra atsimo andrefana io amin'ny distrikany toliara faharoa raha miresaka ny faritra atsimo andrefana zany tsika ny foko masikoro no maro anisy indrindra ao tsy miresaka foko sanatria fa
manazava fotsiny am'le hoe ilay ny fikambanan'ny masokoro sy ny karazany. Miteny ianao hoe isan'ny mitarika ny fanoherana isany mariny zay fa taloha efa nisy nanomboka izy io ohatra ny namana teo Rakoto vao zay filohan'ny fikambanana mazoto misy ihany koa ny plateforme ny zanadriaky zanadriaky ireo moa zany fikambanan'ny mpanjony zay eo amin'ny misy eo 7 fokotany eo izy toliara voalohany sy toliara faharoa na ny reo zany no mikambana averiko ny fikambanana mazoto ny zanadriaky dia ao anatin'ny fima ny fikambanany masokoro zay misy ny tenako leo zany miaraka misala amin'le fanoherana ny fitandrahana fasimainty everin'orinasa basy toliara ho atao satria izy io moa zany araka ndresako teo amin'ny distrika toliara faharoa no marimarina kokoa amin'ny commune Kilmaliniky no misy ny toeram-pitandrahana everiny izy ireo hitrandrahana tena raha teo vao amin'ny zanaky ny distrika ny toliara faharoa vao amin'ny commune Kilmaliniky tao ao nylay aman-dreniny tena ny tena koa tao ny latsaka ny tavony dia mahatsiaro hoe manana andraikitra zany tsy maintsy mijoro am'le izy satria tsika ne raha miresaka fitrandrahana vaventy eto Madagasikara misy any Ambato vitsika misy any QMM fa tsy anao adevitra lava fa fantatritsika tondra tombontsoa atsika ve zany rehetrarehetra zany miresaka manko ry zareo hoe anafonany kere le orinasa basy toliara misy asa 4,000 foronina io na mivantana na ankolaka de izy aloha le manafonany kere aloha azafady QMM mange mifaritra nosy fa ny leo ny distrika ny Faradofay sy ny distrika n'Ambovombe fa raha nafonany kere ny QMM izy hoe niazakazaka nakao amin'ny faritra nosy angamba reo mpiray tanindrazana amintsika reo rahalahintsika atandro ireo mialatsiny amin'le famononana foko fa tsy andeha iazakazaka hiparitaka iran'ny Madagasikara dika zay ahoana moa zany no iresahanareo ndreo basy toliara ny anafonany kere izy hoe aza mifandrebirebitsika tsy mila mifandrebirebitsika fa tsy mety miresaky nareo hoe amorona asa 4,000 ny orinasa basy toliara azafady tsy malala an'le faritra ny fikambanana zanadriaky any ro VSP-ndriaky reo any ka ny asa ateraky ny reo le mpanjony reo fotsiny nge fa miodidina ny roaly le mpiandrika ny resako tsy mbola miresaka ny mpivarotra zany rehefa aveo varotra n'le vokatra azondrareo roalina hoarina amin'ny 4,000 zay vao izy zany ary ny zava-doza ao anatin'le izy de tsy azo ampiasaina ntsony iny ranomasina iny satria eo Andaboy zany na le hoe place de la batterie loasindry zareo ihany koa ny poro amoany an'ilay fasimainty de izy hoe tsy hitatsika ve QMM ngary zareo nampiasa ny porony Faradofay zany nge kajy avokoa nanangana ny porony oaly izy no afaka micontrôler an'izany ny zavatra mivoaka sy miditra eo zay tiany atao zay koa zany nitindrareo atao amin'ny Andaboy ao atoliara voalozy isan'ny jorona sy rahanay amin'ny zanadriaky tsy manaiky hoe ametraka an'izay poro zay akoatran'izay toerana masina ilay place d'Andaboy place de la batterie eny Andaboy isan'ny toerana fitsangatsanganana ao toliara ville zany ao no ny akamaroan'ireo vezy miandreky reo zay ny tenako moa zany masokoro fa vezo ihany koa ny raiko sady veza zany ny masokoro misy fomba fitenany amin'ny hoe tsy afaka misaraky ny balahazo mipia balahazo mangazo fia trondro isan'ny foto-tsakafo reo tsy misaraka ihany koa ny vezy sy ny masokoro ny malagasy rehetrarehetra fa mitondra fanazavana amin'izy fotsiny de tery hoe manonona n'izay lay foko anankiroa zay ro alina ve zany tsy vahaolana ny karazana fitrandrahana lehibe toy izany atreto aloha tsy vahaolana le izy atreto amin'le anankiroa Ambatovy sy QMM fa le basy toliara tena tokony hajanona mihitsy le roa alina andresahako teo ny zanadriako fotsiny voakasika zay tsy eto zany vao iteny hoe manahoana ny mpamboly sy mpiompy misy ny masokoro misy io efa misy ny foko rehetrarehetra ny masokoro ny atandro ny enina ny avy eto Tananarivo rehefa misy tonga any aminay ihany koa ohatran'ny malagasy rehetrarehetra mifandray misehatry ny fambolena sy ny fipina ho atao aiza reo firy zany koatran'le roa alina ny zanadriaky resahako teo analiny ane zany vahoaka resahako tsy maintsy hoe sorona amin'ny taniny zany raha ohatra atao le fitrandrahany raha Sanatria atao le fitrandrahana akoatra ny fahasimban'ny tontolo iainana raha miresaka menabetsika ny allée de baobab ny mampalaza azy fa mialatsiny ho any zay mahafantatra ny faritra atsimo andrefana distrika ny toliara faharoa raha mbola eto Madagasikara
raha mbola eto ambonin'ny tany sahako no miteny tsy misy faritra manana reny alana baobaba betsaka indrindra ohatran'izany distrikny Toliara faharoa zany ohatran'izany rano be tiandry zareo na P4 2 trandrahana n'ilay orinasa base Toliara zany tsy misy fa tsy mbola vo exploité moa zany le izy le resaka touriste any aminay ihany de ohatrany hoe tsy misy hofoananao avokoa reo manahoana ny fiantraikan'izany amin'ny lafin'ny tontolo iainana izy hoe tsy maintsy jerena avokoa zany lafin'ny zavatra zany ambangovangony sationany fotsiny zany zay mahatonga anay mijoro amin'ny fanoerana n'le fitrandrahana toy izy zareo ako nareo zany tsy tia fandrosoana satria nareo tsy mipetraka any fa mipetraka aty izy hoe zay ny atao Madagasikara na ty na any samy malagasy any atsika firenena iombonantsika ty tsy tokony hoany nipetraka ny ady hevitra fa ohatsindray zany rareo am'le tsy tia fandrosoana misy solution be deabe nge omenay akoatrany hoe fampiromborobona ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana zay tsy ataony zareo miteny ihany koa zay miteny accord de paix ateo afaka atao tsara nge no manisy orinasa ikirakira ny resaka azan-dranomasina io manomboka anafarady fahatra ny Antsiranany azavaiko amina minitra vitsy ahitsio fotsiny i accord de paix sy ifanaovantsika na fifanarahana amin'ny lafiny jony arahana amin'ny vondrony Europianina ataovy mazava fotsiny hoe manomboka zao zay orinasa mieritreritra iara-iasana hitrandraka ny azan-dranomasina eto tsy azonareo atao tsony no mandefa am'izao ny azan-dranomasina eto de nareo no mamerina azy amby fotsy fa tsy maintsy ahodinareo na transformenareo eto io afaka atao zany tsisy ariary miala amin'ny kitapom-bola mpanjakana nefa mamorina asa be deabe dikan'izay zany raha ohatra zay no atao dia zay kompania hiditra aka ny azan-dranomasitsika eto iara-iasa amintsika tsy maintsy mamadika an'iny amby fotsy tsy maintsy mikirakira n'iny azan-dranomasina iny asa be deabe ny ateraka izany sahala amin'ny orinasa Copé Frito Toliara moa satria zay ny misy ao zay mikirakira ny azan-dranomasitsika sy ny karazana io afaka atao zany ny tena famoronana asa ozy hoe raha atao firy ny asa ateraka izany toekarentsika metsara ary vo contrôletsika ny azan-dranomasina miala eto amintsika zany izy sationany avokoa zavatra tokony ho atao efa arosinay zany sosikevitra zany fa tsy zany hoe tsy tia fandrosoana araky ny resahanareo zany ataovy be deabe ny tetikasa ampivoarana ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ny ny foko mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana indray zany zavatra any faritra atsimo ange sady midadasika ny mamokatra disy be le miteny hoe maina iny de tsy mamokatra tsy malala an'le tany izy maina izy ary tsy mila rano betsaka fa tsy voatrandraka tsy voatrandraka le izy zany zavatra tokony atao raha misy anie vokatra ifampitediavana eto ambonin'ny tany rehefa kelikely eto ny sakafo Madagasikara mbola malalaka fa maninona zany tsy trandrahantsika fa zavatra ampidoza ny firenena le orinasa base Toliara ihany no veritsika atao zay hoe tsy azo vonoina ny mpiray-tany lazana amintsika zay lafin-javatra rehetrarehetra zay akoatrany mbola tsy voaresako zay zany nijoronay anoerana anio orinasa io ary ijoronay hatramin'ny farany zany fa tsy ho voarebirebinareo amin'ny fampiasana mercenaire sy ny karatany eto ny mpiray-tany lazana ozy hoe tsy azo atao io fa mamoitra amotika ny mpiray-tany lazana isan'ny vaovao fara-piaina amin'izao fotoana izao no hoe mikasa ny tory anao ny governoran'ny faritra atsimo andrefana misy ifandraisany amin'izay fanoeranao ny fitrandrahanao amin'ny base Toliara zay ve zay resaka izay tsy de misy tokoa zany zay ho azavay kely le izy satria misy olana zany amin'izao fotoana zao any amin'ny faritra atsimo andrefana ihany any amin'ny périmètre ny Bamangoky zay mahafantatra azy io moa zany manomboka amin'ny commune Angarazy hatrany amin'ny commune Morombe ny misy ny Bamangoky io Samangoky nozy izy ny hafa zay toerana mamokatra vary isan'ny sopotry faritry ny faritany ny Toliara ray manontolo isany hoa ary amin'izao fotoana zao zany misy eritreritra ny mpitondra fanjakana le hoe anitatra ny périmètre ho volena azy io zay hoe projet na tetikasa tsy ratsy fa ao anatin'izay fotsiny misy zavatra hafahafa ataon'ny lehibe an'ny faritra atsimo andrefana sy ny gouverneur moa zany izy tato arina tamin'ny lalam-panorenantsika vaovao teo sy ny ekipany satria ny fizarana
an'le tany eo zao no lasa manahirana. Tantaraiky kely izy a amin'iny perimetre iny misy an'ilay canal atao hoe P1 zay efa fantatry ny rehetrarehetra, io zany no canal nanondraka an'ireo lay tanimbary sy tanimboly teo reo zany. Nisy amin'izao fotoana izao zany najariana le hoe canal P2 de misy tany a efa nampiasain'ny olona, efa najarian'ny olona teo a miodidina ny 9 hectara anoany io a velaran-tany io, nefa ny manahirana nidéclaré ny gouverneur sy ny équipe ny eo amin'ny 3 hectara mahery eo, aiza zany ny ambiny ady-hevitra anankiray zay. Ny faharoa de zao reo le tany efa nisy nampiasa teo reo na nanajary teo reo a nisy zany fampanantenana natao de rehefa natao le canal de misy karazana recensement ve zany no malaza azy hoe tiany faritra tsy mandrefa no fantatra zany hoe izavo no mampiasa an'le tany a manana 4 hectara avy a fa misy tetikasa ho atao de nanao an'le recensement tokoa zany ny olona nampahafantarina ny faritra. Rehefa aveo le izy miova teondrareo le hoe misy indray le hoe valeur vénale, latsiny fa terme juridique le valeur vénale de samy manana ny valeur vénale moa sy ny zavatra nampianarina azy, fa ny zareo zany de ny hoe 700 isanjato ny taninao esorina aminao, 300 isanjato no miverina aminao, de le 700 isanjato ny homena ny mbola tsy manana, de le 300 isanjato mijanotsa hoe raha ny abeazan'ny tany eto Madagasikara ve, ny tany tokony zaraina ve, de fa olana maka ny efa eo ampelantanan'ny olona. Tsy manaiky amin'izay ary ny olona, zany olana resahako zany a veriko tsara, commune Garazy, commune Mbaikily, Ampahany amin'ny commune ny Morombe manana an'izany problème amin'ny lafin'ny tany zany avokoa. Ao ihany koa ny commune ny Tanandava station zay tsy voateniko teo, de ao anatin'le fizarana amin'ny tany amin'izay zany no miteraka olana sy manohatra le olona efa nampiasa an'le tany teo, ararina izy raha manohatra raha nasoranao ny azy, satria ny lalàna kosa nge eto amintsika ny lalàna momba ny fananantany lany farany teo de mametraka fa rehefa nisy olona nanajary ny tany nandritra ny 5 taona anjaran'ny fanjakana ny manahora ny fahazahoan'ny titre mba hahafahana misitraka mba ho anazy io lay a tany io, ary ny politika ny mpitondra fanjakana koa raha hoe anitatra ny tany hovolena ampitombo ny vokatra eto amintsika, tsy ianao ve no mitady fomba izarana tany amin'ny mpiray-tanindrazana fa tsy nikely ampelantanan'ny olona indray no alainao. De eo amin'izay zany le izy amezako azy a tsy manaiky ny tompon-tany satria ngavo gouverneur sy ny équipe ny manana politika hafahafa maka ny tanin'olona, tena mialatsiny a fa tokony mahitsy hoe maka ny tanin'olona ary tsy gouverneur ihany, tafiditra ao anatiny ny talepahatra ny fambolena sy ny fiompiana no faritra tsy mandrefana. Ao ihany koa ny tompon'andraikitry ny topo sy ny domaine ao Toliara, misy tompon'andraikitry ny université eny Amanday sy an'izany eo, hatramin'ny secrétaire général ny ministère-ny fambolena sy ny fiompiana tafiditra ao, betsaka tafiditra ao fa ho resahantsika tsikelikely eto izy. Rehefa nyresahako taminay manjery amin'izay satria nitaraina ireo le olo miaraka amina pirofo mazava tsara, miaraka amina pirofo mazava tsara ho a dia ny antso ny mpikambana ray tao amin'ny FIMA amin'izay fikambanan'ny Masikoro Rovolahy eto Antananarivo, ny gouverneur na Atsimo andrefana hoe handray fepetra raha ohatra tsy ajanona l'intervention médiatique, le fanehoan-kevitra amin'ny manjery ohatro zany mipetraka amin'izay zany ny ady-hevitra fampantany zay ndray fepetra amin'izy moa zany nga gouverneur amiko amin'ny mahafiloa-lefitry ny fikambanan'ny Masikoro Arivolahy avy ve amin'ny mahafiloa-pitarika ny otrika afo avy ve sa amin'ny fikambanan'ny Masikoro eto Antananarivo mihitsy mandraisan'ny fepetra ny birao, satria hevitra ny fanarahanay no famoahana an'le izy. De eo moa zany izy manao hoe raha tsy ajanona le fanehoan-kevitra amin'ny manjery de hitory izy dozy hoe Andriamatoa lehibe any faritra sy ny ekipany a zoanareo no mitory, fa ny mahafinaritra ao anatin'izay fitoriana izay ny mba hahafahana mamoaka ny marina, satria manana pirofo zay ao anatin'ilay izy ary reo olona mitarain'ireo betsaka ny vonona hijoro hiaraka aminay ianeo le pirofo. Dika zay ozy hoe Andriamatoa lehibe any faritra diso adresy ianao raha mieritreritra hoe ampitahotra anay na ampitahotra ny tena manokana ao anatin'izay lay fitoriana izay a, zavatra marina ny resahany eto, tombotsoa ny voaka malagasy, tombotsoa ny faritra Atsimo andrefana de tsy maintsy hijoroanay izay a zavatra izay. Ary ny farany de zao reto zany misy fangatahana anankiroa satria ozy Andriamatoa lehibe any faritra hoe mila ajanona ty resaka ty fa manala baraka azy, de ozy hoe mahatsiaro fa baraka ve ianao ahitsio dia ary mijanona zay raha ohatra ka tanteraka reto fepetra roa reto avoay reo olona anankivalo samborinareo
tao amin'ny commune Tanandava station zay gadrainareo ao Toliary reo. Raha mivoaka reo dia hoy zay hoe afaka tanterahana zany ny fanerenao ajanona le izy. Faharoa, avereno amin'ny olona tsy misy fepetra ireo tany nalainareo reo rehefa miverina amin'ny olona reo janona zay, satria le tany fitopolo isan-jato lazainareo mena ny hafa nge ka nizarain'le olona resahako teo reo ary mbola misy autorité hafa koa anananay ny pirofo. Ary eto mametra-panontaniana mba ho fantany mpanaraka ny fandarana ny districtn'ny Morombe zany manana fitsarana zany, misy procureur ao. Fa maninona ny commune Tanandava station zay misy an'le olona valiny tazomindreo eo ambany fifehezan'ny tribunalin'ny Morombe zany, fa maninona le olona eo ny samborinareo tonga dia nalefanareo any Toliary? Inona ny antony? Satria zareo miteny hoe zavatra tsy fantatra ny resahanay, zavatra tsy fantatro ny resahako. Zay maninona reo olona eo tsy nitorianareo any Morombe, tsy nigadrainareo any Morombe fa any Toliary? Ny antony anananay ny valiteny, fa raha ilaina zay no mazava-dehibe le hoe alefaso ilay fitoriana fa atsika mamoaka ny marina. Misy apahany amin'ny autorité ao Morombe tsy nentina ny ray tamin'ilay tany zay nizarazarain'zareo dia hoe tsy ekipa zany reo dia aleo tsy antsika no mitory an'reto fa ary Toliary. Samboriny reo olona eo satria inona ny antony? Efa iroso amin'ilay fizarana n'ilay tany ry zareo, dia reo olona valo reo isan'ny mpitarika ny eo an-tanàna zany dia atahoran-jareo hanelingelina n'ilay fizarana ataondry zareo. Zay nisy an'ilay comité nataondrareo hoe katmo napetraka ry zareo isahana ny fizarana n'ilay tany. Zay zany le izy amin'ny ankapobeny, ka hoy zao hoe tsisy hanenenana ary tsy misy tahotra le izy andriamatoa lehibe any faritra fa afaka mitory ianao sy ny ekipanao zay ihany koa vonona amin'ny pirofo rehetrarehetra mba ahafahany marina mivoaka. Ya, ety ampamaranana Andriamatoa Eliara be vahiny satria voafetra ihany ny fotoana indrindra moa hoe fatahorana ny resaka fahatapahan-jiro amin'ny sehatra miankina amin'izay angovo izay mety misy hafatra kely ve tianao ampitaina momba izay resadresaka samihafa nataontsika teto izay ho an'ireo mpanaraka ny fandarany? Hoy zay hoe ety ampamaranana repiretan-drazana mandalo kion-dalana ny firenentsika. Samy tompona andraikitra isika rehetrarehetra, na ny mpisehatra politika na ny vahoaka malagasy, satria nareo ny tompony fahefana andao raisitsika tanana no avy dia Madagasikara ity. Aza zany zay no veriko fa tsisy afaka miravoravo tanana mipetraka amin'izao tsika miteny hoe anjaran'ny mpanao politika zany, izay hoe misy anjarany raikitra ngeza be any vahoaka malagasy ihany koa amin'ny fanafana nandia fireneny ity. Dia ety ampamaranana makasitraka anareo eto amin'ny M24 TV nanasa tamin'ny fandarana vonona trany notrika fa misehatra sahala amitony raha ohatra fandarana asoa ny firenena dia vonona zay izara mba kely takatry ny sainay anavotana ny Madagasikara. Makasitraka namana zota amin'ny fanasana, makasitraka ny mpanaraka ny fandarana ny tokantranony ihany koa. Ya, dia ankasitrahana fenao Eliara be vahiny ny vahiny teto amin'ny fandarana le 20h15 tamin'ity androany ity dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no antsika manakatona ny fandarana androany. Ankasitrahana feno ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Raha toka misy ny vaovao tianao ampitaina aty amin'ny fahitalavitra 24 dia aza misalasala miantso ny Lara Tarby 038 12 00 878 na mandefa mailaka amin'ny rédaction 24@gmail.com. Mandrapitafindray ary.